Loharan-baovao izay navoaka ny mpanao gazety Fernancelo avy any Ambovombay Andromo dia maire maroa Lompody teo aloha namory dahalo ny tifitra sy nandoro tranony alina. Olona roa ny fantatra fa voatifitra ka nalefa eny amin'ny hopitaly. Raha araka ny voalazan'ny loharan-baovao moa dia nanomboka omaly hariva no niditra teo an-tanàna ireto dahalo nentiny ireto ka nidaroka sy namono ny fokon'olona tao maroa Lompody. Raha tsy ahivona moa dia ao amin'ity commune ity no misy ilay maire Irma Ratsilany dia nanindry CB Zandar mahitondra ilay commune. Nohon io zavantranga io moa dia mangataka ny fitondrana hidina hijery ny zava-misy antoerana ireo vahoaka. Izany moa ny loharan-baovao izay navoaka ny Fernancelo tao anatin'ny pejiny ny andro androany. Fa ny any amin'ny faritra atsimo sy atsimo andrefana kosa dia niakatra 720 isanjato ny tahany ankizy tratran'ny tsy fanjaran-tsakafo mahery vaika tao anatin'ny herintaona. Tao anatin'ny herintaona dia nitomba hatramin'ny 720 isanjato ny tahany ankizy izay tratran'ny tsy fanjaran-tsakafo mahery vaika amin'iny faritra atsimo sy atsimo andrefan'ny Madagasikara iny. Izany moa dia araky ny tatitry ny bureau ny fandrindrana ny asa olona eo anivon'ny firenena mikambana. District miisa 20 antoerana no voalaza fa miatrika krizy vaovao eo amin'ny lafiny olona izay mihamafy atrany nohon ireo olana maro mifanisy raha ny fanazavana. Fa ny mikasika ireo mpiasam-panjakana ambony izay noesorina kosa dia mila mamerina ireo fananam-panjakana nampiasaina ao anatin'ny 27 ora. Nisy tamin'ny ireo tompon'andraikitra teo anivon'ny fiadidian'ny Republika teo aloha izay efa nisorina tamin'izany andraikitra izany raha araka ny didim-panjakana noraisina tamin'ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny 7 Oktobra 2024 sy 5 Novambra 2024 no mbola mampiasa sy mitazona ny fitaovam-panjakana toy ny fiara sy fitaovana fampitandavitra sy arakajy mirindra. Nanao fampahafantarana araka izany eo anivon'ny fiadidian'ny fanavaozan'ny Republikan'ny Madagasikara ny amin'ny tokony hamerenana ireo fitaovana ireo ao anatin'ny 27 ora. Raha dilany fepitoana dia handray fepetra amin'ny fanenjehana ireo izay tsy mamerina izany noho ny fanodikodinana fananam-panjakana ny fitondrana. Ity anankiray ity kosa dia tranga afakely izay niseho tany ivelany notopasany rano mangotraka ny namany rehefa nangalatra ny vadiny. Vehivavy iray no nanondraka rano mangotraka ny meherami any tany Frantsa rehefa fantany fa miaraka amin'ny vadiny ity farany tamin'ny volana Mey 2024. Nitoro ilay namany nohon izany satria mahitanteraka ny tratrany sy ny tendany. Nivoaka omaly 20 Novambra 2024 ny didy mikasika ity raharaha ity ka sazy miantona 12 volana miampy fanonerana arabola ilay namany noho ny ratra arabatana sy aratsela nahazo azy no sazy azony ity vehivavy ity. Filoham-panjakana Randrianirina Mikael moa dia nilazany hoe nikaramany amin'ny maha-kolonel Aziany no raisiny. Nikaramany amin'ny maha-kolonel Aziany no raisiny filoham-panjakana kolonel Mikael fa tsy mandray karama amin'ny maha-filoham-pirenena azy. Io no nambarany manolonany ireo resabe mahakasika ny karamany sy ireo mpiara-mitantana aminy ao amin'ny fiadidian'ny Republikan'ny fanavaozan'ny Madagasikara. Rasoa maramaka hery ilay governoran'ny faritra Analamanga teo aloha araka ny loharan-baovao izay navoaka ny pejy tiako ny tanjanako moa dia fantatra fa mifona sy milila-paladia etseroa ny governoran'ny Analamanga teo aloha. Nolazainy izy ireo ihany koa fa betsaka ny olona nosombainy nangoron-karena fony izy mbola governora tokony anaovana perquisition ny trano fonenany ary atao audit ny faritra Analamanga izay notantanany. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitanay anao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy. Zay fa tsala venay ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.